mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainy mandrakizay, rainy ny fiadanana. Miantso ny anaranao zay amin'izao rasy fotoana izao. Ary miangavy anao anatrika n'ity fotoana manontolo ity. Misaotra indrindra Tompo Andriamanitra ny amin'izay efa fitantananao ny amin'ny fiainanay amin'ity androany ity sady mahalala ny hevitra hieverana anay ianao ary hevitra mitondra fiadanana fa tsy losa teninao zany fikirinay amin'izao anio zao dia ny fanantenanay Tompo Andriamanitra dia zao hoe miaraka aminay indray ianao amakivaky ny tontolo andro ary fantatray fa manana izay mahasotoko ianao ary ho marina aminay ny teninao androany hoe tsy misy tsiapo zany aminareo na inona na inona. Tompo ho tenenina ny teninao ambara aza vela misy ho latsaka na kely aza Tompo fa tsy hoverina aminao ny teninao raha tsy efa navita izay nampandranao azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Finaritra indrindra raha lasy anabavy falindray tafahoana aminao eto amin'ity fandarana ity ary izay koa dia mino fa faly mandrakariva ianao mandre ny fandarana tahaka an'izao na iza moa mpanompon'Andriamanitra mitondra ny afatra ny zava-dehibe fa tsy le mpanompon'Andriamanitra loatra ary tsaroana mihitsy ny tenin'ny Paoly hoe mpanompon'Andriamanitra ihany izay. Paoly mihitsy no miteny hoe zaho ozy izy mamboly i Apolosy mandena fa Andriamanitra ny mampitombo. Ary dia mino zay fa tahaka an'izany mihitsy no fandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra izay eninao amin'ny fandarana amin'ny onjam-peo tahaka an'izao. Ampitombona aminao ny fahasoavan'Andriamanitra rahala malala dia mba ho zaraintsika kely androany ny fotoanantsika. Ho zaraintsika anankitelo ny fotoanantsika. Ny olazaina voalohany indrindra aloha dia zao hoe mba fanamariana natao hoe fanendrina teboka kely ny amin'ny fandarantsika ny hoe ho lehilahy lehibe. Zay moa ny fandarantsika ravana. Dia maninona moa tsika tondraindray no miresaka vehivavy tampoka. Dia mety ho gaga ianao hoe fa ahoana tokoa zany fandarana izany. Maninona tsika eto no miresaka ray aman-dreny. Maninona tsika eto no miresaka sekta. Maninona tsika eto no miresaka tanora sy ny sisa sy ny sisa. Fa mba tiako tsindrina aminao anazavana azy tsara amintsika ravana mba tonga tsika hay tsara hazo tsara ny amin'ny taminy hoe ino ny fandaran'ity ho lehilahy lehibe manahaka an' Jesosy Kristy Tompo. Any mantsy ny tena tanjotsika ravana. Paoly dia miteny hoe ho tanteraka amin'ny finoana. Dia tsika hiresaka voninkazo anankiray ravana mba maniry ao amina zaridaina. Dia miresaka ny olona momba n'ilay voninkazo hoe fa manino ty voninkazonao ty mba mahafinaritra be tahaka an'izao na mijery azy ara tena mateo ty ary ohatrany tsy mampite hiala mihitsy eo n'ilay voninkazo fa manala raritsaina, manala harerahana, mampifalifaly. Dia be dehibe ny olona mijery an'ilay voninkazo dia misy miteny manao hoe ka tsara tondraka io. Zay ny mahatonga an'io maniry be ohatran'io. Dia misy indray miteny hoe ka le po misy azy mihitsy ny tena mety aminy. Dia misy koa no miteny hoe le toetanika io mihitsy ny tena mety. Dia misy koa no miteny hoe ka tony voninkazo tony anie dia somary kitikitihana kely safosafoana zany no mamety azy. Dia misy ny olona miteny manao hoe ka le zezika mihitsy ny tena tsara. Dia mety mila misy koa no miteny manao hoe ao zany rehetrarehetra zany.
fa reto miaraka amin'nyrety koa ny tena mampahazo aina azy reo voninkazo sasan'ireo satria tena mety be inona ny tiana ho tenenina ao anatin'izany ohatrany hoe tantara kely teneniko anao zany tsy misy miresaka ilay tena voninkazo mihitsy fa le manodidina azy daholo ny tenen'lay olona ohatrany hoe na tsara n'ilay voninkazo inona ny tiana ho teneninanao raha miresaka fandarantsika ho lehilahy lehibe nisy fotoana mba nyteny tamintsika teto hoe raha tiatsika ny zanantsika lehilahy anankiray ho tonga lehilahy lehibe dia mila miresaka azy kely alohantsika miresaka azy tanora miresaka azy lehibe miresaka momba ny finoany miresaka momba ny fitiavana miresaka momba ny vadiny miresaka momba ny ray aman-dreniny miresaka momba ny sekoliny miresaka momba ny fivavahany miresaka momba ny asa fanompony mila resahana daholo ny zavatra rehetrarehetra atonga azy ho lehilahy lehibe fa tsy voatery ho zavatra anankiray ihany akory no tenentsika eto kazakagitsika ry havana raha miresaka lehilahy tsika ohatra dia amin'ny fotoana sasantsika mety le vadiny mihitsy ny resantsika eto amin'ny fandarana le vehivavy zany inona no anjara toerany vehivavy atonga ny lehilahy anankiray ho lehilahy lehibe any angery havany mila jerentsika tsara mahatonga ny olona ho lehilahy lehibe satria misy fotoana mory havana mba mampianatra ny amin'ny resaka akizy na tanora na ohatroatran'izany dia oza hoe raha mpianatra tsika ny zanantsika dia tadio tsara fa tsy tsika rery ny mampianatra ny zanantsika fa mampianatra azy ny mpifanolo-bodrindrana mampianatra azy ny namany mampianatra azy ny sekoly aladina ny sekoly sabata na ny katesizy ilazantsika azy mampianatra azy ny any am-pianarana mahatonga azy ho lehilahy lehibe avokoa zany rehetrarehetra zany fa tsy afaka tsika ry havana miteny fotsiny manao hoe ka mahatonga an'ity zazy ty ho lehilahy lehibe dia aloha le sakafony fotsiny resantsika mandra-patapitry ny taona tsy mety zany mila resahana avokoa ny zavatra rehetra mba hatonga ny olona anankiray ho lehilahy lehibe fampidirana ihany zany ary zay mba tiana tena no resahana amintsika satria tenin'andriamanitra moa zay tenentsika eto dia miompana amin'ny baiboly foana hoe matratra ny ohatra ny falehibiazan'ny finoana ary tena mba ho lehilahy lehibe mihitsy ianao manaraka n'izao fahatarana zao amin'ny lafiny rehetra amin'ny lafiny rehetra fa tsy amin'ny lafiny anankiray amin'ny fiainanao zany ny tena tanjona ry havana fampidirana zay tepoka faharoary zavatra faharoa fizarana faharoa mba tiana olazana amintsika androany dia nisy fanontaniana zay mba napetraky ny olona anankiray lehilahy ny mametraka fanontaniana ary tsy dia tena fanontaniana moka nefa dia ohatrany miaro fanamariana ihany koa izy mafinaritra ary za mino fa le olona nametraka zay fanontaniana zay dia tena olona te androso ara-panara ny fizahako azy zao ny zavatra napetraky ilay olona lehilahy ny manoratra hoe mba te hanamarika aho izy izy na te hanontany fa raha ny fijeriko azy aho izy dia nazo fampianarana ny fampianarana azoko izy izy dia hoe tena andriamanitra mihitsy tsika olombelona tena andriamanitra tsika ozy izy fa maninona ho any mahatonga anao miteny an'izany dia ozy izy hoe nahita tenin'andriamanitra ozy izy tao amin'ny eksodosy toko fa 7:1 dia zao ny tenin'andriamanitra ao hoe zao ny voasoratra ino rehefa nataoko andriamanitra ho an'ny farao ianao ary arona raha lahanao kosa ho mpamina aminao dia ozy izy hoe ary rehefa mieritreritra ozy izy dia tena andriamanitra tokoa tsika ary zay fampianarana azonay ary rehefa mba nandinika ozy izy dia zao ny zavatra mba hitako hoe raha ny natiora ozy izy dia ohatrany marina le izy satria ny zanaka akoho ozy izy dia akoho ny zanaka saka ozy izy dia saka zanaka bitro dia bitro noho izany ozy izy ny zanak'andriamanitra dia ten'andriamanitra tsisy fepetra dia ozy aho hoe mantsy azy hoe karaha ohatra hoe zany tokotra ny ve ho aralahy hoe tena andriamanitra mariny tsika zany maninona ho atsika ny mbola marary maninony tsika ny mbola mitomany maninony tsika ny mety faly dia maninony tsika ny mety tsy afa-panadinana ary indrindra ho maninony tsika ny mety maty fa zany zavatra rehetrarehetra teneniko anao zany ohatra tsy dia misy loatra ny amin'andriamanitra ny zavatra zany satria andriamanitra tsy mianatra eo amin'andriamanitra ny fahaizana sy ny fahefana rehetra andriamanitra tsy mety maty andriamanitra tsy misy an'izany hoe mitomany zany andriamanitra tsy misy an'izany hoe mivavaka zany tsika olombelona no mivavaka fa andriamanitra dia hivavahana ka raha andriamanitra ve ho atsika raha lamalala na ho antsika mbola manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany ary mety mbola misy teboka ary ampiana manao hoe raha andriamanitra ary sika ho a maninona no mbola mijanony eto ambonin'ny tany fa mety maninona tsika ny tsy mevahevy eny ambonin'ny rahoanenina tsy fantatro zay toerana misy atsika na any an-danitra tanteraka tsika fa tsy misy olaintsony eto dia ozy izy hoe
ka tsy fantatra ozy izy fa de tena zay ozy izy ny voala io moa voalaza ny tenin'andriamanitra io tenin'andriamanitra nge ozy izy de efa milaza mihitsy hoe nataoko andriamanitra ho an'ny farao ianao ary arona rahalanao kosa ho mpaminaninao zao ny valindriavana tsara fipetraka ny fanontaniana satria mety hiteraka fivadian'ny finoana tanteraka maty zany riavana mety hiteraka avinavom-panahy eo anatrehan'ilay atao hoe andriamanitra mpamorony zany mety hiteraka fieveratena ho tsy olombelona intsony fa tena andriamanitra tokoa zao ny valitena azy komenanao omena tsika zay mety ho tratran'izany feritreretana izany tamin'ny fotoana inona mono nandroatan'andriamanitra ny Exodosy 7 ity iza ny nandroatan'andriamanitra azy ho aniza ny nandroatana azy ary ny tenin'andriamanitra ao anaty baiboly dia misy an'izay avokoa hoe oviana iza ny nanoratra ho aniza ny nandroatana azy misy fotoana ny tenin'andriamanitra dia tena natokana ho an'ny olona anankiray na firenena anankiray misy fotoana zany tenin'andriamanitra zao dia misy fotoana hoe tsy natokana ho an'ny malagasy mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany ka ity tenin'andriamanitra amin'ny Exodosy 7 ity izay milaza tahaka an'izao averina hoe indro efa nataoko andriamanitra ho an'ny farao ianao ary arona rahalahinao kosa ho mpanomponao Mosesy nandroatan'andriamanitra n'izao tenin'andriamanitra zao ho aniza no iantefany zany ho any amin'ny farao inona ny antony nandà Mosesy salasala Mosesy ny amin'ny iraka izay nampanaovin'andriamanitra azy rehefa nysalasala Mosesy dia za tsy handeha ozy izy dia ozy andriamanitra Jehovahandriamanitra hoe mandehana fa ianao dia ataoko andriamanitra ho an'ny farao tena zay tokoa no ny tenin'andriamanitra misoratra eto tsy azo fafana zany tsy azo kosehana fa inona ny tena evim-panahy ao anatin'izany ny evim-panahy ao anatin'izany tenin'andriamanitra zany dia zao hoe ry Mosesy raha maheno anao farao miteny aza matahotra ianao fa ataoko tahaka ny maheno Jehovahandriamanitra izy satria ny teniko no entinao aoka ho fantaritsika zany riavana atao anatin'ny tenin'andriamanitra rehetra manomboka any amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy dia tsy ny tenin'andriamanitra ny olana fa ny interprétation na ny fandikatsika azy no olana ary zany mahatonga ny karazam-piangonana 100,000 eto ambonin'ny tany tsy lay tenin'andriamanitra mihitsy ny olana fa ny fandikany ny olombelona azy no olana ka mahatonga tsika mizarazara raha malala raha manoratra ary ny tenin'andriamanitra miteny manao hoe indro efa nataoko andriamanitra ho an'ny farao ianao ny tidy Jehovahandriamanitra tenenina dia zao hoe tsy ianao mihitsy akory ilay Jehova ary Mosesy fa raha miteny ianao dia lay raha ny tena teniko marina no entinao tsy miova lay teny nampitondrako anao dia ampanekeko anao atsakany sy adava ny farao zay no hevitra zany fa tsy mivadika ho andriamanitra velively akory i Mosesy ary hitantsika raha fa raha mba mandinika baibolitsika dia akely no androatana azy eto fa tsy ahalehibe endry ny tenin'andriamanitra noho izany raha malala dia zao ny valiny tsy ho andriamanitra velively isika na oviana na oviana fa olombelona ihany isika ary ny amaranako azy dia zao hoe andriamanitra ray zanaka sy fanahy masin'andriamanitra telo zay ray dia tsy mba azo ampitoviana mihitsy amin'ny natiora zay noforonony akoho dia miteraka akoho saka dia miteraka saka bitro dia miteraka bitro ozy izy tsika tena bitro tanteraka ny zanaky ny bitro fa ny natiora kosa zay nataon'andriamanitra dia mijanona olombelona ihany noho izany raha lamalala amin'ny tompo aza mihevitena ho andriamanitra velively ianao fa zanak'andriamanitra foana isika fofombadiny Kristy tsika ho ampakariny amin'ny fotoana ampiakarany fiangonana zay ny valiteny azo atao an'izany mba tsy hatonga antsika hevitena ho andriamanitra ka ho fitahany divoly hafatra avy amin'ny divoly no manao hoe andriamanitra tokoa isika hafatra avy amin'ny divoly zany tena tsy salasalana raha mba miteny aminao any Salamy 2:20 dia misy an'izao tenin'andriamanitra zao iasafa nanoratra an'izy io raha tsy diso tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny ao amin'ny maizina no andehanany miororo ny fanamban'ny tany rehetra hoy izao andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra kanjo ho faty tahaky ny olona ihany ianareo ary samy ho lavo tahaky ny anankiray amin'ny lehibe amen hitanao amin'izany hitantsika amin'izany rahalahy fa na ho tenenina tokoa azy zany hoe andriamanitra ianareo dia ozy asafa hoe kanjo ozy izy ho faty tahaky ny olona ihany ianareo zany hoe aza mihevitena mihitsy isika
ho itsika mihitsy ilay ten'andriamanitra satria ny fiheverantsika ho tahaka an'izany dia tsy hivavaka itsontsika amita tentsika ary rehefa ikipo masotsika ifialantsika eto amin'ny mandrakizay dia tsotra mivantana ny farimrehetrafo isika raha mivitena ho isika mihitsy ilay andriamanitra ary zany a ny tena maranako azy an'izay tapany faharoa zay dia zao hoe ny fiheverantsika ny tenantsika ho itsika mihitsy ilay andriamanitra dia zany natao hoe blasfème eo anatrehan'andriamanitra amin'izao fotoan'izao dia misy olona miteny hoe izy mihitsy ilay ten'andriamanitra izy mihitsy ilay mesia sahako miteny eto mifandarana eto fa manao blasfémie zany olona zany ary tsy andova ny fanjakan'andriamanitra naovinanaoviana ny olona miteny tahaka an'izany mahirezy ianao rahalahy zanak'andriamanitra isika zanak'andriamanitra ianao fa tsy andriamanitra naovinanaoviana ary raha toka manana an' jesosy ianao andova ny fiainana mandrakizay fizarana fahatelo ary apititra kely aminao androany fizarana fahatelo rehefa vita zay zavatra anankiromba tiana notsipihana sy mba tiana novaliana teo zay ny zanaka vavony dia tena mifikitra mafy amin'ny dadany zany mba zavatra hitantsika hony any amin'ny fiarahamonina eny ary ohatrany marina tokoa le izy fampisangisangy mifamatotra mifampikizitina kely koa nefa indraindray ohatra mba mahafinaritra koa mijery an'izany dia ny zanaka lahy hony dia tena mifamatotra tanteraka amin'ny reniny asa marina ve zany fa androanysika dia mba hijery manokana ny amin'ny fifandraisan'ny zanaka lahy sy ny rainy averiko tsara antaontsika mba hijery androany ny amin'ny zanaka lahy sy ny rainy mba manahoany zany inona ny zavatra misy araka ny baiboly ary hoentsika amin'ny alàna ny baiboly folo zany hoe zanaka lahy sy ny ray zany fa alohan'izany dia zao hoe mba ampahery ianao amin'ity hira anankiray tia
maitsono ianao ianao ihany no mesiasy fitiavana no irain'ny fanilon'ny martiora avy eo amin'ny ftsika mamody fahitra martiora eny ary avana maniry zaza ho ny ka terada zanaka lahy sy ny ray inona ny fifandraisana misy voalohany aloha dia zao tena zava-dehibe loatra eo amin'andriamanitra ny zanaka lahy dia gaga ianao ny amin'izany fa hoany zany misy tenin'andriamanitra mba tiako tenenanao ny any am'mpanjaka voalohany toko fahavalina 520 mpanjaka voalohany toko fahavalina 520 zao ny tenin'andriamanitra solomona ny manoratra koa tanterao amin'ny davida raiky mpanomponao jehovah andriamanitry ny israely io zay no lazainao taminy hoe tsy ho diso zanaka lahy eo anatrehako ianao hipetraka amin'ny seza fiandrianany israely raha ny zanaka ao mitandrina ny alehany andehanany eo anatrehako tahaka ny nandehananao teo anatrehako amen zava-dehibe zany davida dia efa naniry an'izany zanaka lahy zany maty moa ny zanaka lahiny davida teo alohany solomona ary rehefa teraka koa solomona zay azo lazaina hoe tena niriny davida fatratra dia mbola lahy ihany zany rehefa teraka solomona dia solomona ny nandimbiny dadany davida zany a teo amin'ny fanjakana zava-dehibe zany eo tsika dia efa mahita sady lay tenin'ny solomona hoe tsy ho diso zanaka lahy eo anatrehako ianao hipetraka amin'ny seza fiandrianany israely zany hoe davida zany no nanoratany jehovah andriamanitra n'izany teny zany hoe ao ariana kely eo a dia tsy ho diso zanaka lahy zany ianao hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany israely eto zany ny tenin'andriamanitra dia mametraka hoe zava-dehibe loatra eo anatrehan'andriamanitra ny zanaka lahy ary ny zanaka lahy dia natao hitondra fa tsy natao hoentina noho izany ho an'ny olona izay miteraka zanaka lahy rehetra na ho an'ny zanaka lahy rehetra dia tokony hahafantatra izy fa ny lehilahy tompoko dia tsy natao hoentina fa natao hitondra zany natao hoe lehilahy zany tsy lehilahy loatra izy raha ohatra miandro hoentina foana izy foana hono no miandro zay vadiny anapa-kevitra ao ary rehefa mitombo ny taona efa mba miakatra ny taona mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny dia tokony manampy ny ray aman-dreny amin'ny fanapa-kevitra ao anatin'ny tokantrano ho hita fa tena lehilahy hitondra marina fa tsy lehilahy hoentina foana mba mahagaga ihany raha nandrindray mba mahavariana ihany raha misy hoe lehilahy tsy maninona mety efa mitombotombo taona fa mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny noho ny zavatra misy mety hoekeny zany mety tsy maninona zany fa ao anatin'izany dia jero tsara ny fa mola volan'andriamanitra ny solomona natao hitondra fa tsy natao hoentina samoela koa dia takan'izany samoela moa dia raha mandika ny tantaran'ny samoeltsika dia momba ny reniny ary mivavaka ny reniny samoela mbola kely zany tamin'izany fotoan'izany dia mivavaka ny reniny hoe zaho ozy izy raha miteraka zazalahy dia omeko an'andriamanitra ny androm-piainany mba vitanao ve zany rem-pianakaviana hoe za raha miteraka eto teraka lahy dia omeko an'andriamanitra ty zaza ity a fa tsy alefako any amin'izao tontolo zao satria nahoana natao hitondra ny olona mankany amin'ny fiainana mandrakizay ny lehilahy natao hitondra eo fiarahamonina natao mpitondra ry avako ny lehilahy manomboka ao amin'ny ankonana natao mpitondra ny lehilahy fa tsy natao hoentina raha ny lehilahy no hoentina foana dia taddio fa ankonana tsy mamindry zany ankonana misatra zany
ary ny vehivavy dia tokony manaiky an'izany eto mankotsika dia miresaka foana indray zao lehilahy sy vehivavy tsy ho lehilahy lehibe mihitsy ny lehilahy raha tsy voaresaka ny vehivavy reha afaka malala tsy maintsy voaresaka foana zany ny lehilahy dia natao hitondra eto zany solomona dia efa napetraka andriamanitra hoe tsy ho diso zanakalahy io natrehiko ianao hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany Israely andriamanitra zany dia tsy nametraka mihitsy zany taorianany Davida hoe vehivavy no mipetraka eo fa lehilahy no mipetraka eo efa nokendren'andriamanitra zany ary manaraka zany koa ny lehilahy dia zao natao anarina fa tsy natao arenina natao ampiarina izy zany fa tsy natao arenina ekena faralavo ny lehilahy dia mba misy manarina azy ekeny zany fa ny tena anjara ndraikitry ny lehilahy raha ao anatina fitondrana na orinasana fianakaviana na inona na inona dia izy ny natao anarina ka hafahafa ihany ravana raha mahita lehilahy dia izy indray no ohatran'ny hoe arenina izy indray nikivikivy izy indray no ohatran'ny ampiononona foana eny fa na dia amin'ireny fahoriana ireny ary miatrika fahoriana ary tsika malagasy ange dia mba miteny an'izany mahireza fa lehilahy mitrakafa lehilahy tena misy antony zany ravana misy antony zany nateo amin'ny zanak'Israely dia tahaka n'izany jerentsika tsara fa iza moa ny rahan'Andriamanitra anafaka ny zanak'Israely lehilahy fa tsy vehivavy lehilahy fa tsy vehivavy zay le nyteny antsika tany voalohany natao hitondra fa tsy natao hoentina marina fa niaraka tamin'ny Mosesy ny voaka Miriam anabaviny rehefa aveo fa Miriam dia nentina fa tsy nitondra ary eto ary dia teny amintsika hoe zava-dehibe eo amin'Andriamanitra ny zanakalahy ary nataon'Andriamanitra ho tsapany Farao nanamafy ny fony fa ny zanakalahy ny Farao no nikitian'Andriamanitra Eksodosy na fafahana toko 12:7 ary noho ny mamatonalina Jehova namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Ezipta hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany ka hatramin'ny lamatoan'ny Babo tao amin'ny tranomaizina mba amin'izay voalohateraky ny biby rehetra ahoana ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny mamatonalina Jehova Andriamanitra raha mihorantsika ty amin'izao fotoan'izao zany dia amin'ny 12 alina no any tamin'izany Andriamanitra nidina tao Ezipta novonony daholo ny lamatoa rehetrarehetra tsy vavy matoa fa ny lamatoa jero tsara nanomboka teo amin'ny lamatoan'ny Farao izay nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany nataon'Andriamanitra fantatry Farao fa marary azy ny lamatoany raha mahateo satria efa nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany zany ny lamatoan'ny Farao zany andimby azy zany hitantsika amin'izany fa na tsy kristianina azy ny Eziptianina dia tsy kristianina hatramin'izao hafa ny andriamaniny fa mametraka an'izany hoe lehilahy natao hitondra zany ary nataon'Andriamanitra tsapany Farao hoe ho fantatra ao kely ry Farao fa marary aminao io lamatoanao io na dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrananao azy ry havako malala rahalahy malala lehilahy dia natao hitondra ary nataon'Andriamanitra hipetraka amin'izany seza ambony zany ny lehilahy any amin'ny Eksodosy 13:12 Eksodosy 13:12 dia misy an'izao tenin'Andriamanitra zao amasino hoa ny lamatoa rehetra dia izay voalohateraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely na olona na biby fiompy ireny Jehova no manoratra eto ana reny ozy izy ohatrany tetenina zany Andriamanitra hoe ny vehivavy tsy ana dia ohatrany ngamba mety mba meme ngamba ny vehivavy mariana zany tenin'Andriamanitra zany hoe zay ve zany dia tena tsy an'Andriamanitra mihitsy ve zany zay aloha no soratan'Andriamanitra eto ranabavy kely isany ranabavy malala tsy midika akory zany hoe tsy an'Andriamanitra ny vehivavy olona daholo an'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra satria Andriamanitra namorona azy fa eo amin'ny resaka andraikitra fanatitra fanokanana dia napetraka Andriamanitra mihitsy hoe ana reny ary eto Andriamanitra dia miteny hoe amasino hoa ny lamatoa rehetra jero tsara tsy ny lahy rehetra aza fa ny lamatoa rehetra ozy izy dia amasino hoa sarotiny Andriamanitra amin'ny voalohateraka sarotiny Andriamanitra ny lehilahy lahy voalohateraka sarotiny manokana izy amin'izany ary tenin'Andriamanitra hoe areny ozy izy hitantsika amin'izany fa raha mitentsika fifandraisany raisy ny zanakalahy izay hotsimpiantsika tsara rehefa aveo dia hoe mila mifandray amin'Andriamanitra akaiky dia akaiky ny zanakalahy satria nataon'Andriamanitra hitondra raha zanaka hitondra lahy hitondra nefa tsy mifandray amin'Andriamanitra dia azo antoka fa fitondran'ny devoly no tsy maintsy hitondrany izay zavatra rehetrarehetra hoentiny eo na orinasa na ankonana na vady na fianakaviana na fikambanana na inona noho izany zany ny zavatra hitantsika eto sady dia zao hoe lahy
ny zanaka lahy dia nao masinina ho an'andriamanitra trany amin'ny testamenta taloha fa etotsika ry avana dia mba hijery satria ny fotoanantsika moa somary mandeha dia mandeha ihany dia manomboka hijeryntsika eto ndao ary tsika hijery hoe fifandraisan'ny zanaka lahy sy ny ray misy ten'andriamanitra any amin'ny genesis 2:27 ka hatramin'ny 5 zao ny ten'andriamanitra voalaza ary Isaka ny teny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe rikaka io dia hoy izy ity ho anaka ary hoy izy indreto ny afo sy ny kitay fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra dorana fa hoy Abrahama anaka Andriamanitra no mahita izay ondry atao fanatitra Andriamanitra no mahita izay ondry atao fanatitra dorana dia niara-nandeha izy mianaka fankatoavana zay ny tena zava-dehibe fankatoavana avy amin'ny Isaka ary fankatoavana avy amin'ny Abrahama eto zany avana dia zao matetika ny teny rehefa miresaka tsika ny ten'Andriamanitra momba ny Abrahama sy Isaka ity dia zao hoe i Abrahama foana no hita tahaka ny ohatrany hoe tena nosedrain'Andriamanitra nefa eto ny tenin'Andriamanitra raha mandinika lalantsika dia zao hoe nosedrain'Andriamanitra hatrany amin'ny Isaka raha tena marina izy mianaka nosedrain'Andriamanitra mariana tsara fa Isaka teto dia tsy zazakely intsony fa eto dia efa lehibe Isaka no natao fanatitra ary indrindra dia zao hoe rehefa nresaka izy mianaka teny an-dalana aiza le fanatitra ary kaky ohatrany hoe aiza le fanatitra ary dada zany mozy Abrahama hoe Andriamanitra no mahita azy fa andaontsika mandeha ihany tsy namaly Isaka ny tena hojerentsika eto dia zao hoe lay fankatoavana lay fifandraisana misy teo amin'izy mianaka reto inona lay fifandraisana misy tena manaiky tsy misy fepetra mihitsy Isaka rehefa miteny ianao ry dada hoe Andriamanitra no mahita ny ondry atao fanatitra dia mangina satria fantatro fa dady ianao ary fantatro fa ianao dia olon'Andriamanitra hitantsika lay fifandraisana ampo akaiky dia akaiky amin'ny ray sy ny zanaka rehefa tena misy fifandraisana ampo akaiky amin'ny ray sy ny zanaka manaiky ny zanaka tokony matoky an'izany tsika ry avana ary tena zay moa le mba tenenina kely amin'ny teny vazaha hoe complicité kely entre ny ray sy ny zanaka lahy hoe rehefa dada no miteny manaiky ny zanaka satria fantatro fa dada dia olona akaiky an'Andriamanitra ary za olona akaiky any dada ary eto koa ny tena zavatra tena mba manitikitika dia zao hoe lay fahafoizana avy tamin'ny Abrahama mihitsy efa antitra Abrahama efa tany 5 taona tany ano any vao miteraka zanaka ny fanterana zany Isaka kanefa mbola nafoy ihany mbola nafoy ho an'Andriamanitra ihany zany hoe tian'ny Abrahama ho tsapany Isaka hoe eto tsika dia mila manaiky an'Andriamanitra tsika mianaka eto ray sy ny zanaka lahy ary tena zavatra tena navarina teto dia zao efa niainga ny tanan'ny Abrahama efa niainga tamin'ny sabatra ny tanan'ny Abrahama amono an'i Isaka ary tena amono an'i Isaka ary Isaka dia tena tsy namaly mihitsy ny rainina kely azy fifandraisana ampo zany ravana rehefa misy ny fifandraisana ampo eo amin'ny zanaka lahy sy ny ray dia miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho misy ny fitahian'Andriamanitra ravana misy ny fitahian'Andriamanitra fa rehefa tsy misy ny fifandraisana ampo eo amin'ny zanaka lahy sy ny ray dia aza manantena fitahian'Andriamanitra tsika profony zany vao niainga ny tanan'ny Isaka tanan'ny Abrahama amono an'i Isaka dia mipotra ny anjely namevaolana fitahian'Andriamanitra hitanao amin'izany rehefa misy fifandraisana po ny zanaka lahy sy ny ray dia misy ny fitahian'Andriamanitra ry havana tsy maintsy misy zany aoka isy fifandraisana po ny zanaka lahy sy ny ray ijery tranga anankiray indraytsika Isaka nanana zanaka anankiroa Jakoba ary Esau Genesis 5:17-7 dia nitombo ireo zaza ireo ary Esau lehilahy nahay niaza dia mpianefitra fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpititra anday ary Isaka tian'i Esau satria nakafisy ny azany fa Rebeka kosa tian'i Jakoba ary nandro hanina Jakoba ary sendra fitany an-tsaha Esau ka reraka tsy voatery mitovy akory ny toetra zanaka lahy na dia zanaka nateraka ny reny sy ray anankiray ary izy tsy voatery mitovy ny toetra sy ny fisaina ny zanaka lahy rona maromaro ao anatin'ny trano eto tsika dia manamarika amin'ny tenin'Andriamanitra misy fitiavana ny tanila avy tamin'ny ray sy ny reny ary nisy fiatraikany zany tamin'le ray sy ny zanaka lahy ina ny zavatra misy Esau dia tiany Isaka ary Jakoba kosa dia tiany Rebeka vokatr' izany hitantsika fa ny famadika ny fitahiana
efa pahana moa zany isaka tamin'izay fotoan'izay fefaantitra fa madika tanteraka amin'ny fitahina anankiray ihany ekena fa misy mazava ny tenin'andriamanitra ny amin'ny hoe mbola voateraka tany amboaka ireo zazy ireo dia efa afa mihitsy ny fipetraka izy mirahalahy tany amboaka satria efa faminanian'andriamanitra mihitsy no hoe ny zokony manompo ny zandrany efa faminaniany zany fa ny zavatra misy kosa atao anatin'ilay fitezana aloha ny jerentsika zavatra misy dia misy mizana tsy ndrinila ny tiana lesona tiana ho tenenina dia zao tsy voatery mitovy ny toetra sy ny fisaina ny zanakalahy ao anatin'ny trano fa ny ray mpianakaviana kosa dia tokony hanana fifandraisana mitovy amin'ny zanaka na madiditra azany anankiray na marefurefo azany anankiray na kingakinga azany anankiray dia tokony no mitovy tanteraka ny fifandraisana fa tsy hoe rehefa kingakinga dia ohatrany tiatiako kokoa rehefa marefurefo dia iloza kokoa na ity foana miaraka amiko na ity foana zany nohatra omena zavatra na ity mihitsy nomena tsodrano indrindra ny resaka tsodrano ekena fa eto ny tsodrano dia tena anankiray satria resaka teny fikasana moa eto ny tena tsodrano zay hoe nivoahan'i Jesosy Kristy any amin'ny testamenta vaovao any no resaka tena marina eto amin'ity Genesis ity satria resaka tsodrano fa amintsika olombelona dia zao hoe tsy hoe rehefa malemilemy ny zanakalahy dia tsy omena tsodrano na rehefa kingakinga ny zanakalahy dia omena tsodrano amin'ny fiainany tadio fa ny teny avoakantsika ray-pianakaviana dia metraika amin'ny fiainantsika zanaka zany metraika amin'ny fiainantsika noho izany aoka lay fifandraisana eo amin'ny ray sy ny zanakalahy hitovy avokoa na firy ny zanakaolahy dia tokony hitovy zany ekena fa misy ny hoe lamatoa manana ndraikitra kokoa no mety ho faralahy ao anatin'ny tokantrano fa ny zanakalahy rehetra na firy ao anatin'ny tokantrano nataon'Andriamanitra hitondra avokoa na iza ary ny amaranantsika azy dia zao hoe Jesosy Kristy tompo sy Andriamanitra ray mbola zanakalahy sy ny rainy zany zao ny tenin'Andriamanitra voalaza amin'ny Jaona 10 ny andininy 17 ka hatramin'ny 7 izao sy ny ray dia iray ihany amen ahoana ny tenin'Andriamanitra eto moa dia tena tsy tiany ny fariseo sy ny mpanorandalàna mihitsy zany tenin' Jesosy zany hoe izy sy ny ray dia ray ihany ary taorianany eo aza dia mbola saika nitorahany olona vatondray Jesosy hoe miteny ohatran'izany hono izy fa Jesosy dia tena manambara mihitsy hoe za sy ny ray dia ray ihany za zao dia miteny aminao eto mananjanakalahy ianao koa dia mananjanakalahy tadidio fa ny ra ao anatintsika sy ny zanakitsika lahy dia mitovy ihany ary mazana moa dia ampitondraina ny anaran'ny ray ny anaran'ny zanakalahy Jesosy sy ny rainy dia tena iray toetra iray manana kolotsaina iray manana fiarahamonina manokana tena iray matetika dia matetika no mifandray raha tsy hoe tena ny androm-piainan'i Jesosy ray manontolo raha ny tetỳ ambony tany ny jereny dia tena iray tanteraka izy sy ny rainy lesona zany dia zao ny zanakalahy sy ny rainy dia tokony ho manana fifandraisana akaiky dia akaiky tahaka an'izany ary tokony ho faly ny zanakalahy miteny misolo tena ny dada eto fa za sy dada dia ray ihany fa tsy manohatra ny dada na manohatra ny ray ekena fa mety tsy mitovy ny hevitra jereo tsara ry havana fa teo ambon'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy tompo nisy hevitra tsy mitovy izy sy ny rainy teo nisy hevitra tsy mitovy ina le hevitra tsy mitovy Jesosy dia niteny hoe mba hisory amiko ozy izy tia kapoaka ty raha mba mety ny hevitry ny rainy kosa dia ozy izy hoe tsy miala ny kapoaka satria misy olona tiako vonjena eny ambonin'ny tany hevitra tsy mitovy fa saina iray kosa ary zay mahatonga amin'ny Paoly miteny manao hoe aoka saina iray sy vava iray no derantsika an'Andriamanitra miray sa saina ianareo hevitra mety tsy mitovy amin'ny ray sy ny zanakalahy fa ny saina kosa dia tokony ho anankiray raha tiatsika ny aomby ao anatiny zany hoe ray sy zanaka zany tena manana fifandraisana akaiky dia akaiky dia misy saina anankiray tahaka an' Jesosy miteny manao hoe za sy ny ray ozy izy ray ihany zay ary ny teny lazaiko aminareo eto dia teny avy amin'ny raiko mino fa mba hafinaritra ny zanakalahy miteny manao hoe miteny teneniko amintsika eto dia afatra avy amin'ny dada zao ny afatry ny dadako teneniko amintsika eto fa izy any tany lavitra ohatra na izy any atokantrano fa zany tonga eto aminareo zao ny afatry dada raha tsy miovy zany jero tsara eto ihany koa Jesosy Kristy tompo dia maka totateraka ny rainy maka totateraka ny rainy Andriamanitra ray naseho an'izany fony izy nofo tetỳ ambonin'ny tany manao fahagagana izy misaotra n'Andriamanitra aloha nanao fahagagana tamin'ny mofo 5 sy azan-drano anankiroa ary Jesosy misy fotoana izy dia niteny hoe eny raiko ozy izy fa izay no sitraponao ny ray sy ny zanakalahy
raha tena zanak'andriamanitra marina ny zanakalahy ka oentinao eo amin'andriamanitra ny fitezana azy maza ho antoka fa mankatony ray zany zanaka zany ary tsy hoe didy jadona na hoe tena terena izy fa tena fifaliana ho azy ny mankatony ray fa matory avana oatra ny hafahafa amin'ny zanakalahy ny fankataovana ny rainy dia misy olana ilay fifandraisana fa jesosy ny rainy dia tsisy olana mihitsy na kely dia kely ary zany ny tena natonga ilay fankatoavana tena fitiavana avy ao amin'i jesosy mihitsy satria tiany loatra ny rainy nankatoavana tsisy fepetra ho atsika zanakalahy ho anareo zanakalahy raha tena tianao marina ny dadanao tsy terena zany ianao mankatoa azy fa matoa ianao terena ilay mankatoa azy dia ilay fifandraisana mihitsy ny misy olana zany ny lesona mba tiana pitaina amintsika riavana ary natao hoe teboka faraparany dia zao raisy ny zanakalahy jesosy sy ny rainy dia miresaka tsy tapaka isan'andro fony izy tety ambonin'ny tany zay foana ny ohatra alayntsika moa zany ary zany isan'andro zany tsy hoe intelo isan'andro fa tena mikorina tena isa-tsegony raha on' jesosy mihitsy no miresaka amin'ny rainy ny raisy ny zanakalahy dia mila miresaka tsy tapaka isan'andro tena fifandraisany zany eo amin'ny kristianina riavana tena ilainy zany mba atafita tsara le mba zavatra mba tiany ray ampitaina amin'ny zanaka ary tadio tsara fa indraindray ny zanaka ohatran'ny somary mba malaile finosana kely ny zanakalahy rehefa mba mafimafy loatra le mafimafy kely le fitezana ataon'ny ray mpianakaviana fa tadio ho an'ny zanakalahy ny fampiofanana ataon'ny ray azy dia fampiofanana olona mpitondra ka mba petraka aminao raha lahy kely ny fanontaniana petraka amintsika raha lahy rehetrarehetra teo lehilahy lehibe raha hofanina ho mpitondra ianao hofanina hitarika fanofanana malemilemy ve ny atao aminao amin'izany sa fanofanana mafimafy dia tonga dia amaly ianao mila fanofanana mafimafy tokoa zany ka zany ny tsy dia mampitovy loatra ny fanofanana ataon'ny ray mpianakaviana amin'ny zanakalahy sy ny zanakavavy satria hofanina hitondra ianao ry avako hofanina hitondra dia azagaga raha mafimafy la fanofanana ao anatin'ny tokantranao ary indrindra misoran'andriamanitra ianao raha mpanompon'andriamanitra dada manofana anao tsy tapaka ao anatin'ny tokantrano fa ny tiany atongavana dia tsotra hoe ho zanaka mpitondra mpanarina ho zanaka mpanome vaolana fa tsy zanaka lahy mpampitranga olana ao anatin'ny tokantrano fa firifiry ny ray mpianakaviana reny mpianakaviana tapaka lalan-draha mahita ny zanakalahy mifokarongony satria nahoana tsy mba tahaka ny zanakalahin'ny olona nantenaina fa mivary lavo ka eto azany amarana antsika ny tenin'andriamanitra dia zao hoe ny tena fifandraisana idealy indrindra eo amin'ny zanakalahy sy ny ray dia tahaka an'i jesosy kristy sy andriamanitra ray fa raha tahaka an'izay fifandraisan'ny zanakalahy sy ny ray dia mino marimarina ianao ry havana fa dia idealy tahaka an'izay koa fifandraisanao sy ny zanakalahy dia inona ry havana fa dia nisy zavatra kely dia kely ndray fa raha fa kely mba azonao androany dia mirasoa indrindra ho an'ny zanakalahy sy ny ray rehetrarehetra ary zay mety manana olana amin'ny fifandraisana dia engany jesosy anarina ny fifandraisan'ny ray sy ny zanakalahy rehetrarehetra nizaniza mety mba manana olana tahaka an'izany ary rehefa mba tsara sy mahafinaritra amin'ny fifandraisanao dia zao hoe amafiso ao amin'i jesosy zany fa jesosy ihany ny vahaolana hoeto amin'ny azo fijalian'ny tompo ny fifandraisan'ny zanakalahy sy ny ray voninahitra ao an'andriamanitra amenna nanolotra ny tenin'andriamanitra taminao androany solofo raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirasoanao ho tahian'andriamanitra indrindra ry jesosy ko ry tompo tsy to meteza hitoetrako fa maninanao hatraminy zao andao reyady ry jesosy ko ry tompo tsy to meteza hitoetrako fa maninanao hatraminy zao andao reyady saroko izanany minanateny nodinako fananateny
natsona ka tonga nanoina toka ny foko e Jesosy tsy mafotra sakaiza tsy mafotra saroko isamay miminana teny io dinako fona nateo azy anao meteza ikosoky ireo teo aloha meteza manovany fo soiany ao no tsarovanao natsonao ka tonga nanoina tokany foko e Jesosy tsy mafotra sakaiza tsy mafotra mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:17 ho lehilahy lehibe ho lehilahy lehibe fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera.